Valiana trano ny anolorana ny fiarabana ho anao ny tokantrano any manaraka ny mety eo amin'ny zao fotoana izao. Ny sary azon'ny zanabolana avy hatrany no anomboantsika azy toy ny mahazatra dia mbola ny fisian'ilay rindraona ato atsimon'ny Madagasikara aloha zany no saika mandrafitry ny toetrany amintsika izay manome vahana kokoa ny orana tandrifirahona amin'iny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Mety iainan'izay ihany koa ny faritra sasany amin'ny voatany ary ny any amin'ny tendrony avaratry ny nosy. Ny maripana zany mbola mijanona mafana tanteraka aloha zany amin'ny ankapobeny saika manerana nosy ato anatin'ny roa andro ho avy, fa manomboka ny talata kosa dia mahazovana tsikelikely indray ny tsioka ny varatra azy avokany dia miandry herik'andro indray ny ilany atsinanany avoatany amin'izay andro ny talata izay. Ny maripana ihany koa dia isy fidinana tsikelikely zany manomboka ny talata indray zany any amin'ny voatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Raha ny toetrandrontsika roa ny rapiso avy maraina dia misy aloha ny zavona ho an'ny voatany sy ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny voakasika an'izay ny faritra Nalamanga, Vakinakaratra, Moromania, Matsihatra ambony, ny any amin'ny faritry Iorombe sy ny faritra Vatovavy, Fitonany atsimo atsinanana, Lilila moa ny Aritany ho an'izay faritra atsimo atsinanana izay. Ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny distriktan'ny Moramanga kosa sy ny any amin'ny distriktan'ny Nosy dia mety azo tandrifirahona vao maraina be fa misava ihany zay rehefa atoandro ny ambiny moa efa andebiasan'ny rahona sy ny masoandro na ibalika tanteraka ny masoandro. Ho an'ny rapisotolakandro dia mbola misy hatrany ny orana izay miendrika tandrifirahona ray kotrika izay ho an'ny faritra atsinanana, Vatovavy, Fitonany ary anolo tandrifirahona tsotra kosa ny andro any amin'ny faritry Bongolava sy ny any amin'ny faritry Melaky, torak'izay koa ny faritra atsimo atsinanana sy ny distriktan'ny Taolanaro ary ny any amin'ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia izay orana avy any amin'ny faritry Bongolava izay mety hisaka ho an'ny faritry Tasy sy Analamanga ny alina zany. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina ho an'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 ho an'ny voatany. Raha ny ambony indrindra ny morotsiraka atsinanana kosa 30 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary ny any andrefana dia manodidina ny 5 degré celsius eo ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara fa 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy. Ho an'ny andro ny alatsinainy mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny tapakandro hariva fa saingy mikisaka kokoa any amin'ny tapany avaratra zay ho an'ny faritra Nalandrofo atsinanana ary ny faritry Sofia. Ho an'ny faritra Nalamanga, Bongolava, Itasy ny any amin'ny faritry Melaky, Boeny sy Betsiboka kosa dia andraona ny andro amin'ny ankapobeny. Ny tapany atsimon'ny nosy kosa dia miverina maina tanteraka raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay midina hatrany amin'ny 12 degré celsius aloha ny ambany indrindra ho an'ny faritry Vakinakaratra hitantsika ery voatany zay mazava ho azy ary ahitana fidinana ihany koa izay maripana zay ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy any indrindrindrindra moa ny faritra atsimo andrefana any amin'ny distriktan'ny Toliara izay ahitana hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay mbola mijanona ho enina amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana amin'ny ankapobeny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy. Ny andro ny talata kosa indray manomboka miditra tsikelikely izay mitsoka ny rivotra avy any atsimo atsinanana avokany dia mandraona ny andro indrindra moa ny tapakandro hariva na any amin'ny takariva any mety hitangana izy io ho an'ny ilany atsinanany avoatany izay mety arahana herika. Misy ihany koa ny orana ao amin'ny faritra Nalandrofo sy ny any amin'ny faritra atsinanana ny ilany andrefana dia maina tanteraka ny andro na ibalika moa ny masoandro. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay dia somary misy fidinana indray ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy tafidina hatrany amin'ny 17 degré celsius indray ny maripana voavinavina any amin'ny faritra nosy. Ho an'ny voatany kosa midina hatrany amin'ny 12 degré celsius aloha ny ambany indrindra ary tafidina 19 degré celsius ihany koa ny ambony indrindra amin'izay andro ny talata izay hatrany. Ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara misy fiakarana kely zay ho an'ny faritra atsimo andrefana ary mijanona ho 30 degré celsius 30 degré celsius ihany koa ny maripana ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Izay ny meteo antsika tamin'ity androany ity manasanao an'ny rapitso indray velomako.